Salama tompoko. Marobe ny olona nametraka an'ity fanontaniana ity teto anivon'ny Facebook fotoana elaela ngamba an'izay ny amin'ny hoe fa maninona no rehefa misy zavatra miseho anankiray amin'izao fotoana misy antsika izao de mandritry ny fotoana maritra de mitovy tahaka ny manao retour en boucle mihitsy ny vaovao anankiray raka ohatra anankiray tsika ohatra de ny amin'ny hoe misy lehilahy nandeha lomano ohatra tamina renirano anankiray maty tao izy tsy fantatra zay antony nahafaty azy tao zay aloha ny vaovao irentsika androany tonga indray rapitso mandreva voatahaka zay ihany koa tsika hoe nisy olona indray ho maty andrano tariananina tahaka zao indray ny fomba fisehony mitondray ny rapitso tapitra ny herinandro mbola olona maty andrano ihany no entsika fa niova fotsiny ilay tanàna sy ny fomba fisehony mandritry ny fotoana maharitratra de hoe olona maty andrano tapitra indray zay de miova kely indray vaovao rentsika ohatra hoe maty ny fanampozinana ara-tsakafo olona 30 be zao teto Antananarivo ohatra tonga indray ny herinandro iny de nisy ndray koa ny fanampozinana ara-tsakafo tany Antsirabe ohatra andraitsika zany olona 10 be zao ny maty nipita indray le izy tao arindrina kely zay de tany Mazanga tany de koa de mandritry ny volana vitsivitsy de fahafatesana vokatry ny fanampozinana ara-tsakafo foana nisy tapitra indray zay ohatra de mandre indray tsika ohatra hoe mpivady ny famono ny faniady lova androantsika mandre an'izay rapitso afaka pitso herinandro iny de mbola mandre indray ihany koa tsika ny amin'ny hoe nisy mpivady mifamono indray fa tratrany anankiray na pirafiny anankiray de mandritry ny fotoana maritra mandre foantsika ny amin'ny hoe mpivady ny famono ny antony natonga azy fotsiny samihafa ny toerana izay ny sehon'ilay izy fotsiny samihafa fa ny fiafarany izy de mpivady ny famono mandritry ny fotoana maritra de mpivady ny famono foana indray aloha no hitantsika ato anatin'ny Facebook de mipetraka ilay fanontaniantsika ny amin'ny hoe fa inona ary mety ho antony mahatonga an'izany ary io tsy mijanona fotsiny any amin'ny fiainana ara-nofo fa hatraty amin'ny fiainana ara-panahy mahita tsika ohatra hoe lasa be da be ny mpaminany sandoka eny anivon'ny fiangonana de jerevantsika amin'izay le izy de miseho androany faminaniana sandoka tamina fiangonana anankiray de tsy nijanona tamina fiangonana anankiray lasa miampita amina fiangonana maro isan-karazany mandritra ny fotoana maritra sy maro faminaniana sandoka miampita ihany koa tsika ohatra hoe mpanompon'Andriamanitra jangajanga tamina mpinina de hitatsika tamina fiangonana anankiray le izy mandeha miova ny vanim-potoana afaka herinandro ny nahita indray koa tsika hoe mpanompon'Andriamanitra mbola jangajanga tamina mpinina indray ny taria de mandritry ny fotoana maharitra de zany foana ny vaovao reniny sofintsika hoe zao indray de inona zavatra misy ary ao anatin'izany rehetrarehetra zany vaka ny saintsika manao hoe ary maninona ary tohatra tsy zany mihitsy zavatra nisy taloha ohatra hoe mba maheno vaovao hafa ianao androany ohatra hoe ankizy voadonan'ny tomobile ohatra zany raisitsika zany de mba vaovao hafa indray no renao rapitso ohatrany hoe mba mpangalatra voatifitry ny polisy de miova ohatra zay foana vaovao rentsika taloha fa am'izao fotoana zao rehefa misy zavatra anankiray de iny mandritry ny ray volana mambolana maromaro mihitsy de zay foana mitovy lay zavatra terak'ilay izy de sahirana ho eo ny saintsika manakatra an'ilay izy hoe inona ary no antony mety mahatonga an'izany andeha jerevantsika zay ambarany tenin'Andriamanitra satria tsika de kristiana reo zavatra misy eo sy mitranga eny anivon'ny fiainatsika ankehitriny indrindra fa ny amin'izay zavatra misy eo ao anatin'izao vaninandro farany mialohan'ny fiavian'i Jesosy ao de efa voasoratra avokoa ao anatin'ny baiboly asaiko ianao ny atokantrano any amaky manontolo ny apokalipsy 4:9 voalohany hatramin'ny fahavalo raha toka manam-potoana mba azonao tsara zay tiany tenin'Andriamanitra mbara ato fa tsika ato tsika ato tsy manana fotoana be moa makina azy de oraisitsika fotsiny zay teboka lehibe tokony ho raisitsika manambara karazana fa mahanatomboka se efatra ny tenin'Andriamanitra eto de tsy inona akory zany fa ny fanehoana azy antsara eto de soavaly fotsy anankiray soavaly mena, soavaly mainty, soavaly atratra samy manana an'izay mission avy ireo soavaly efatra ireo ary ireo no antsona hoe fidirana voalohany amin'ny vaninandro farany raha zay no malaza azy tsotra na ko fiandohany ny fahoriana misy am'izao avanim-potoana farany izay iandrasantsika an Jesosy izao
ilay zavatra tena mahalasa ny saitsika ny amin'izay hoe seho sy tranga mifampitoya izay de ilay antony mahatonga an'ilay izy mihitsy hoe fa maninona ary no lasa zany tokoa no fisehoan'ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina ankehitriny ary io tsy zava-misy eto amintsika ihany koa fa maneran-tany raha ohatra ka mijery andreny vaovao zaraintsika eto foana ireny tsika de mahita ohatra hoe teo alolo teo de resaka afo loha no tena namely ny tany maro isan-karazany afo namely tany France tany Espagne tany Italie tany Portugal tany États-Unis de afo foana aloha vaovao nandritry efa ho ray volana mahery mihitsy nga tapitra zay de mivadika andray aloha ny resaka rano foana indray no hitantsika eto seroa de dibo-drano tany Pakistan tany Inde de dibo-drano foana indray aloha tany États-Unis de tany Italie de ny ady moa de efa tsy resahana tsony mihitsy hoe misy ny ady tsy raikitra indray ny ady inona ary no antony mahatonga an'izany zay indrindra no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika eto amin'ny Apokalipsy 9 manomboka eto amin'ny 9 eto fa ny amin'ny famana ny tombo-kase efatra voalohany izay seho sy tranga ho famahana an'izao fiandohan'ny fahoriana mialoha indrindra ny irosotsika na idirantsika ao anatin'ilay fahoriana lehibe de ireto soavaly efatra fotsy mena mainty ary atratra ireto fa inona ary ny dikan'ireo soavaly ireo raha izay no ndeha imasotsika ny antony manokana nanambaran'ny tenin'Andriamanitra na ny nanehoan'ny tenin'Andriamanitra azy amintsika eto hoe soavaly mena sy fotsy ary mainty sy atratra no seho sy tranga voalohany aty amin'ny fiandohan'ny fahoriana aty raha jerevantsika ny any amin'ny Zakaria 9 andeha ovakitsika vetrany mihitsy izy Zakaria 9 andiny voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo atakan'izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary natompoko indray masoko ka hitako fa indreo nisy kalesy efatra nivoaka avy teo anelanelan'ny tendrombohitra roa ary tendrombohitra varana ireo tendrombohitra ireo faharoa tamin'ny kalesy voalohany de nisy soavaly mena tamin'ny kalesy faharoa de nisy soavaly mainty fahatelo tamin'ny kalesy fahatelo de soavaly fotsy ary tamin'ny kalesy fahefatra de soavaly sada mena andiny fahatimy ary lay anjely namaly ka nilaza tamiko hoe ireo no rivotra efatriny lanitra mario tsara zay teny zay ireo no rivotra efatriny lanitra any amin'ny andininy fafito avy atrantsika tsy ataraiky be atsika ary ny mena de nivoaka ka nitady andeha hivovoy eny amin'ny tany de hoy izy mandehana ianareo mivovoiza eny amin'ny tany ka de nandeha nivovoy teny amin'ny tany izy izay tiana ho raisina amin'ity fanambarana goavana ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika eto ity de nidikany ilay soavaly efatra eto de tsy inakory zany ireo izy no rivotra efatry ny lanitra eny amin'ny andininy fafito mandehana ianareo mivovoiza eny amin'ny tany ka de nandeha nivovoy teny amin'ny tany izy ilay dikany soavaly izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika fa ho tomboka se ovahana mialohany aty amin'ny fotoanandro farany de tsy inakory zany fa resaka rivotra ilay izy inona ary zany le resaka rivotra raha ny tenin'Andriamanitra no resahantsika satria hoe rivotra ko manina inona moa zany ny idiran'ny rivotra amin'izao seho sy ny tranga misy amin'izao avanimpotoana iainantsika zao raha jerevantsika ny tenin'Andriamanitra ny rivotra ato amin'ny baiboly de hoentina anambarana fanahy raha raisika ohatra amin'ny Jaona 7:9 ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary renao ny feony nefa tsy fantatra ao izay avinina izay aleny de tahaka izany zay rehetra ateraky ny fanahy asany apôstôly 2:2 ary nisy feo tonga tamika avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofoka ka nanenika ilay trano ny angonany ary nisy lela maro nitarena afo nisy eo taminy izay nizarazara nipetraka tamin'izy rehetra isan'olo zany ary samy fenony fanahy masina izy rehetra ka de niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka nampitenenan'ny fanahy masina azy manambara mazava ny tenin'Andriamanitra eto fa ny rivotra de égale hoentina ilazana ny amin'ny fanaka io na fanahy tsara na io fanahy ratsy de hoarina ho toy ny rivotra atrany izany ravaka itsika ohatra ny any amin'ny Apokalipsy 7:7 de manambara mazava tsara an'izany mihitsy ny tsy ovaka itsika manontolo izy fa lava be andeha ho dingantsika amin'ny andiny fa 7 avy hatrany nanao tamin'ny anjely fahenina zay nanana tropetra hoe vao ny anjely efatra zay mifarotrany Eufrata ho ny lehibe de novahana ny anjely efatra zay voahomana ho amin'ny ora sy ny andro ary ny volana ary ny taona mba afaty ny ray ampahantelon'ny olona ary nisany miaramila ny soavaly de 2 alin'alina na renisany ao ary toy izany no nahitako ny soavaly teo amin'ny fahitana sy izay
ny taingina azo mario tsara fa ilay isan'ny olona sy ny soavaly de mitovy tsara mihitsy eto de tsinna de hitiambarany ten'Andriamanitra ity ny amin'ny hoe roa aly nalina raha mitsambikina iny amin'ny 7 tsika tsy manina vakitsika ny 7 ary toy izany no nahitako ny soavaly teo amin'ny fahitana sy izay nitaingina azy manam-piarovatratra tahaka ny afo sy ny ankita ary ny soavaly izy ary ny lohan'ny soavaly de tahaka ny lohan'ny liona ary misy afo setroka ary solofara mivoaka avy amin'ny vavany ireo loza telo loha ireo de ny afo sy ny setroka ary ny solofara izay nivoaka avy tamin'ny vavany no nahafaty ny apatelon'ny olona de mario tsara eto amin'ny 7 fanierony soavaly de eo amin'ny vavany sy ny rambony fa ny rambony de tahaka ny menarana sady manandoka ireny no entiny mampahory tsy ilay nitaingina an'le soavaly loatra koa reto no mampahory ny olona na ilay miaramila taingina an'le soavaly fa ilay soavaly tenany de inona ny zavatra terany ato mitondra afo setroka ary solofara zavatra anankiray ihany ny tianambara amin'izany tsy misy ny setroka raha tsy misy ny afo tsy misy ny solofara raha tsy misy ny afo hoentina ilazana resaka fandevonana manambara mazava ny tenin'Andriamanitra eto any amin'izay zavatra isy any amin'ny vanim-potoana ny fahoriana lehibe eto fa tsy mbola fiandohan'ny fahoriana akory fa izay zavatra isy eo anatin'ny vanim-potoana ny fahoriana lehibe zany de mbola isy fanahy ratsy roa alinalina ny isany ozy izy ny tenin'Andriamanitra eto izay ovahana avy any amin'ny oniny Eufrate andeha ninona andeha andringana sy amono olona misa ray ampatelo manerana an'izao tontolo izao zany hoe mbola pira lavitra noho zao zavatra misy ainatsika izao sy hitatsika izao ny zavatra isy amin'izany fotoana zany ka iverina amin'ilay fanontaniany teo tsika ny amin'ny hoe inona ary no antony mahatonga an'ilay izy tahaka ny hoe mitovy daholo ny sy ny tranga hitatsika eny anivon'ny fiarahamonina de tsotra ihany amin'izao vanim-potoana misy atsika izao efa miditra ao anatin'ny fiandohan'ny fahoriantsika de tsy tahaka ny zavatra ny ainatsika mahazatra hatramin'izay tsony ny zavatra misy hoe vokatry ny disadisa fotsiny noho ny famonoany ranony resaka felonana kely fotsiny inona mba hoe zavatra ohatr'izao fotsiny de na hoe ady mpivady iny de mifamontsy fa amin'izao fotoana izao tompoko de resaka fanahy no miasa resaka fanahy ka vao resaka fanahy izay de généraliser zay ny dikany zany hoe amin'ny vanim-potoana anankiray ohatra de tonga de fiangonana mikorotana no afafon'ny devolo mandefa fanahy anankiray ny devolo mpampikorotana fiangonana tonga de avy hatrany de firenena ray manontolo misy fiangonana mikorotana mandefa fanahy anankiray indray ny devolo ohatra hoe fisehoan'ny mpaminany sandoka amin'izay fotoana zay de reny hitatsika maniry ohatry ny mianana tsy hoe atsy rery na ariry na firenena anankiray rery maneran-tany tonga de maniry ohatry ny mianana ny mpaminany sandoka mahititsika ohatra hoe ny zavatra misy amin'izao fotoana zao hoe ankizy mbola voafiry taona de mitovy daholo ny zavatra taony zareo ohatra hoe na ny fomba fiakanjo manao akanjo mainty couleur mainty de couleur gris de misy zavatra miafina petape ao ambadika reny rehetrarehetra tsika tsy mahalala de maninona ary no miaraka mitovy daholo ny fisainan'ny ankizy amin'le izy any anaty ihany ny zavatra tiako sa tsy tianteny na zavatra ohatr'izany satria maninona satria tompoko amin'izao vanim-potoana iainantsika izao de fa fanahy no alefan'ny devoly avy hatrany de mambapo ny zavatra maro isan-karazany ary inona ny tena tanjony de io amin'ny apokalipsy toko 9 manomboka amin'ny andeny voalohany hatramin'ny fahavalo de tsy inona akory zany fa hoentina anjerana olona hoentina andringanana olona hoentina amonona ny olona ka io na lafy ny aranofo na io lafy ny ara-panahy manao an'izay moyen rehetra ny devoly mba amonony olona amin'izay isa faran'izay tratra an'izay mahatonga ny atao amin'ny apokalipsy toko 7 hoe mbola ho renforceny tena ho fois 10 fois 100 amin'izao zavatra misy ainatsika izao ny zavatra isy ao arindrina kely satria manina miazakazaka mafy izy rehefa maty mantsy ny olona anankiray tsy misy tsony fanantenana azo antenaina ny amin'ny famonjena ny fanahany rehefa mbola velona ny olona anankiray de mbola misy foana amin'ny fanantenana azo antenaina aminazy rehefa une fois maty izy tapitra zay ny amin'ny ka alefa ny devolo le karazam-paratsiana maro isan-karazany avy hatrany amin'izay izy de vonoina ao anatin'ilay fahotana ny olona vonoina ao anatin'ilay faharatsiana ny olona avy hatrany de azo ny antoka fa ho azony izay ilay fanahyn'ilay olona ka zay ny zavatra misy amin'izao zavatra mampanitikidika misainantsika io ao ny amin'ny hoe maninona no mitovy daholo ny zavatra misy rehetra maninona rehefa zao ny zavatra misy de mitohy avokoa mitovy daholo ny zavatra rehetra tsotra ihany valiny satria zao vanim-potoana iainantsika izao de efa miditra ao anatin'ny antsony hoe vanim-potoana ny fahoriana lehibe fiandohan'ny fahoriana lehibe sika
ary ny zavatra misy ao de tsy inona kory fa ny famanana tombo-kase efatra voalohany famanana tombo-kase efatra voalohany de tsy inona kory fa ireo karazana sovaly efatra ireo any sovaly eo amin'ny baiboly hoentina ilazana tahaka ny rivotra egal fana ratsy no afafony devoly am'izao zavatra rehetra misy asy iainantsika izao antony mahatonga andreny zavatra ireny tsy osiositranga tokana intsony fa amina isa maro isan-karazany mino ako fa mazava amitsika angamana voavaly ngama mifantanitsika makasika any am'izay hoe ahoana sy ahoana ary ny antony mahatonga an'izao rehetrarehetra izao ametraka ny veloma mandrapena mandrapitafa ho amitsika ho amin'ny video manaraka indray samiaro tain'Andriamanitra veloma tompoko